Efatra amby dimampolo taona zao no tao anatin'ny tontolon'ny gazety. Nanomboka tamin'ny Antananarivo tondraky ny rano satria ny rano nikopa no difotra nakaty dia tsy nisy daholo ireo rehetrarehetra. Tamin'izany zay dia efa nanao fa zao ny ankehitriny sy nireo lasa dia ity misy ny tsy fanajana ny hoe ny asa fanaovana gazety izay ny mpanao gazety ankehitriny. Marina fa izy zay taloha hoe vitsy ohatra fotsiny lazaiko hoe mila fandaminana zay ary mila atsaraina zay le hoe ordre des journalistes na le hoe déontologie fanaovana gazety zay mialatsiny amin'ilay teny vazaha fa mila fandaminana aingana dia aingana ary tsy miandry ny fanjakana zany fa ny mpanao gazety. Ohatra zao ianareo ao anatin'ny antsiva dia tokony mitaridarina ao anatin'izany. Reko tsara daholo le zavatra ataonareo le zavatra dia raiky manokana eto nga Ismail Razafinarivo rehefa mitondra ny era rainjonary kanefa rehefa aorinan'iny ohatra tsy nisy zavatra natao, ohatra tsy misy zavatra ekena fa hitsahana dia mialatsiny ireo hoe ohatra ny hoe mametraka hafatra betsaka ihany masy ny hafatra natao fa zao ao ny hafatra tsy hajaina, ao ny hafatra hajaina fa tokony ampiarina le izy dia zao ny tena ihany. Ohatra zao za mpakasary dia manaja an'le asako hoe ity rehefa angala-sary ajaiko telo ary ajaiko le sary le olona laiko sary ato hivoaka ao anatin'le gazety. Ny fanajana zay dia zao misy lalàna mifeha ny tontolon'ny zay fangalana sary zay fa tiako ny maso ny tena maka sary ny tena manao an'le sary fa ny fangala-sary fanampiny ihany le izy zay zany tokony ao ajaina zay zavatra iny. Akoatran'izay koa dia ty okare ifame voninahitra ny mpakasary sy ny hoe le filaza azy masy le hoe rédacteur en chef fa tsy ny rédacteur en chef tsy ela zany rédacteur en chef no tokony hoe zay ny sary atao fa ny mpakasary tokony manana fangalan-tsary.